manohy an'ilay resaka amaly hoe katranykil ary ny resaka manodidina lay jirama mafy be ilay manjoantsika raha malagasy mafy be ny manjo amin'ny malagasy satria hatreto dia tsy misy tena vahaolana maharitra no manodidina ny jirama io. Ny atreretina vahaolana hatrany dia hoe aloavy ny volan-karana, aloavy ny vola be ny karana. Efa natao efa niteneniko ianareo maro hoe misy taratasy ara-fomba ofisialy nivoaka, tsisy data ilay taratasy momba ny provision, momba ny resaka purement ny dette arriérée de la jirama. Tsisy data io taratasy io, mivoaka amin'ny fomba ofisialy io taratasy io tao anatin'ny site web an'ny direction générale de trésor. Mampafantatra ny état financier ao anatin'ny état financier ny orinasa-panjakana dia ao ilay izy nivoaka. Dia efa niteneniko marika io hoe taratasy nivoaka io tamin'ity taona-ty tsisy data ilay izy dia any amin'ny tany amin'ny taona 2024 navoaka ny trésor dia ilay lazaiko maly hoe feno faharoana ilay ataon'ilay trésor. Androany dia mbola hiresaka ihany ary hiresaka hatrany ny momba ny manodidina ny jirama. Teboka anankiroa zany no resahako androany. Ny teboka voalohany dia hiantsona ny solombavam-bahoaka, dia ny anankiray faharoa ho an'ny mpiasan'ny jirama. Ho an'ny solombavam-bahoaka dia mavesatra be ilay filazana sy ny antso ary ny toromarika. Voalohany indrindra tia resaka maloto anatin'ny jirama ty dia tsy voandroany, tsy voandroany ilay izy fa nanomboka tamin'ny 2009-2010. Izany hoe tany amin'ny 19 taona raha kely indrindra zany ilay resaka maloto ao anatin'ny jirama. Tao anatin'izay 19 taona izay tsy nanresaka eo tsy napisy tena hoe niverina tao anatin'ny ara-dalàna Madagasikara dia nampitoetra ny atao hoe antenimieram-pirenena nanomboka tamin'ny 2014 fa tsy nisy ary tsy misy mazava fandraisana ndraikitra an'io antenimieram-pirenena io. Nionga ny Ngarajoelina tamin'ny volana avril, tamin'ny volana oktobra dia nanomboka misehoseho daholo ny antenimieram-pirenena satria ozy izy ny olona raha vao io antenimieram-pirenena io dia niteny hoe anao tsindravan'ilay fitondrana ilay antenimieram-pirenena dia niteny ilay olona hoe izay enquête parlementaire. Izany hoe novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 7 volana teoriana. 7 volana teoriana ho iaho tsy nisy ilay enquête parlementaire. Vao miteny an'izay nareo dia izy zany izay tsara tara fa tsara nangatahana tamin'izany dia tsotra be. Raha no enquête parlementaire ianareo dia lazao iza ny hitarika ilay enquête parlementaire, iza daholodaholy, iza daholo no olona iandraikitra ilay enquête parlementaire, inona faripahaizan'ilay olona atraizana tamin'ilay enquête parlementaire. Tsy nisy valina, tsy nisy valina. Dia verina indray androany satria efa nampiakarina ny feo ka ampiakarina ny feo hoe izay raha mato ministra famerserinay vao, izay André Jean-Louis vao, izahay André docteur Ramiarson, zahay tsy hipetrapetraka intsony fa ampiakatra feo foana zahay. Fa nitakiny taminareo hoe apetrao ny commission rogatoire, apetrao ny commission rogatoire afahana
ny olona manam-pahaizana, ny olona tsara sitrapo manana etsika anaraka ny ao anatin'le jirama hodininareo daholo eo zay miodikodina eo nareo miodikodina eo nareo. Mamay be ny toedrara ento mamay be ny toedrara satria farafahakeliny zany efa ny amin'ny 20 000 milliards no rambasan'ny olona atao amin'ny jirama io 20 000 milliards hoe ao satria tamy 2018 dia efa nisy fitsinjovana fa tany amin'ny 13 000 milliards d'ariary ny vola niodikodina atao amin'ny jirama 2018-2026 efa 20 taona 2017 ny Cour des comptes namokana ny resaka auditan'le jirama efa 10 taona dia eo tsika eo zany tsika le jirama zany a mamay dia mamay zao amin'izao fotoana zao mipoaka le izy tamin'ny 2022 namoaka ny ministre André Goldman hoe contrat léonin tsy izay ka tsy izay fa tena alatra vehivava tena amin'izao fotoana zao ny antenimierim-pirenena misalovana indray hanao enquête parlementaire marikiriko le izy tsy fiteny le hoe marikiriko manao sorbe fa nefa kosa aloha dia haintsy hoe marikiriko nataonareo mandray vola ianareo mandray tombony tsy tavelively bénéfice et privilègenareo fa tsisy izy zavatra mandeha amin'izay laona eto firenena fa nareo mandray vola dia tamin'ny 20 volana lasa ny tokony atao le enquête parlementaire tsy nisy zao indray ho atao le enquête parlementaire fa manina satria izay miakatra feo rehefa anao nareo dia ataovy mazava be voalohany indrindra natsika amin'ny ngiahy sy teny Andriana Solomiaiko ny teny raha anao nareo dia ataovy mazava amin'ny ara-dalàna tonony aminay iza ny tarika an'le enquête parlementaire iza ny ao anatin'le enquête parlementaire ahoana nanaovanareo an'le enquête parlementaire firy volana no alaidareo anaovanareo an'le enquête parlementaire dia ahoana ny anaovanareo tamberina ampabe maso ny vokatra sy ny fitsarana zay vita ny enquête parlementaire. Rehefa zany dia adaboy aza manakandala-n'olona hanao zavatra hafa faharoa teboka faharoa etiko androany dia tsotra be efa mbola maromaro manoratra hoe ny chef de centre sy ny directeur régional ny jirama rehetrarehetra dia manana andraikitra mazava la gouvernance du système d'approvisionnement d'eau et d'électricité un organigramme bien structuré depuis le temps béni de la colonie. Dia hozy amin'ny aho eto hoe ho antsika rehetra ho anareo chef de centre ho anareo directeur régional ny jirama tehirizo ny antotantaratasy ofisialy tehirizo ny bakibaky midina any aminareo any zao manko mifandahin-javatra mahavariana be ary mampanontany tena hoe ahoana moa efa 12 taona raha kely indrindra dia tsy nisy fitaterana tsy tatitra mazava ny teny hoe firy-marina puissance miainga ao anatin'le centre dia ohatrina marina ny vola-pidirin'le centre dia izy ny tena mihinam-bola ao anatiny
ny mariako mazava be ty ho an'ireny ny akamaroan'le centre zany 124 centre osisy ny antotantara sasy ofisialy no mampiasa groupe 124 dia mifantaniana ao anatin'izay a roapolo amin'izay isa telopolo dia roapolo ny tena ngeza be fanay izany ary ao anatin'izay dia miteny aminareo a ho avy ny fotoana tsapoziny io hitaky eny ny olona ny olona tsy maintsy hitaky ary ny anarana tsy maintsy mifikotra dia miteny aminareo a ny madinika mora kely managadra azy ohatran'ilay natao tamin'ireo syndicat-ny mpiasan'ny jirama gadra le olona mitsangana le olona ao anaty fahaizana sy mianina mitsangana le olona fa migadra izy rehefa avy eo ka nareo chef de centre sy directeur régional reny misoratra mitoetra dia zasana miteny manomboka izao re fantatra ny alatra gazoala fantatra ny fanodikodonina isan-karazana manodidina ilay jirama satria manana fahefana ianareo fa ho avy ny fanadiadiana dia ianareo madinika no tena ho fambasan'ny olona voalohany dia ozy izany hoe tehirizina totantaratasy tazony amgovina inona ny historika ny groupe toetrany aminareo inona ny historika ny gasoal mitrany aminareo inona ny historika ny famikaranaratra amin'ny centrenareo misy statistika teo aloha nangony jirama isam-bolana isaka ny centre ary avoaka ny jirama mazava ankehitriny izao talanjona fotsiny tena mamaky ny rapport ny cour des comptes zafady ny rapport ny commissariat au compte ny jirama mandefa taratasy FOM-polo ny auditeur 5 zany mamaly ka teo aloha nisy ny miaroaro anareo fa rehefa ho avy ny andro tsisy hiarontsony nareo dia any ambala directeur général ny jiramany olona azo lasaina fa olona sady mahay no mahintsy any fa baikobaikon'ny ao ambony dia miodina izy miodina resaka izy ny lasany mpigadrana dia mailitsika zay zany ny afatra ozy aho hoe tehirizo ary apetrao amin'ny fomba mazava ny ahafahanareo mijery firmarina ny supposé ho puissance installée amin'ny centrenareo firmarina ny tena puissance mandeha amin'ny centre firmarina gazoala tonga any aminareo firmarina rehefa aveo ny vokatra avoakanareo dia firy ny recettenareo zavatra mazava be zany fitantanana tsotra kanefa no iaho hoe rehefa tsy hanao an'izay nareo boavin'ny fanadiadiana dia sahirana ianareo
zay ngamba mazava be mankasitraka antsika rehetra